Homariky ny firaisampo sy firaisan-kina amin'ireo mpiray tandrazana izay niarany voany taorian'ny rotsakorana ny fanesy teto amin'ny firenena dia nitondra fifanomezan-tanana sy fifanampiana teo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ka nanolotra vary 10 taonina sy voamaina 500 kilao nomena ny BNGRC ny 15 janoary 2024 teny Antanimora. Entina avy amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana manontolo ny mpiara-miasa rehetra dia ny entina teto moa zany ireo vary gasy izy io 200 lasakany 10 kilao zany hoe 10 taonina dia misy koa miaraka aminy satria itsika tsy maintsy mba misy ezana hoe laoka miaraka aminy dia misy voamaina ao dia fanomezana amin'ny araky nambarako teo ampitiavana sy ampanetsetena dia mirarina mba hitsahatraingana ny olona mba afaka samy Ny BNGRC no anaparika sy hitsinjara ireo famatsiana ireo isaky ny toerana fitobiana ireo traboina. Ao anatin'ny fitandronan'ny fangararahana moa dia nisy ny fanolorana an-taratasy fanamarinana nomena ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana manamarina an'ireo vatsy omena an'ireo niarambona ireo.